Ya, misy mo resaka fitondrana an'ilay ankizy. Fitondrana an'ilay ankizy taty Maurice. Miteraka resabe indrindra amin'ny fitondrana zany nahatra mitevy mihitsy nitaitra mihitsy ny hoe be resaka ao anatin'izay. Niezaka tsy niteny satria nanomboka tamin'ny tenenanay, nanomboka tamin'ny nanambaranay hoe nisy fanapahan-kevitra teo aminay hoe hitondrana anampina an'ireto ankizy reto hoentina dia Maurice mba ho tsaboina, mba ho jerena satria araka ny fefanambarako ombenombeny tsisy naray amitsika te hipetraka amin'ny toerana nisy an'ireo ankizy ireo, fefa tena mivavahady fahafatesan'ireo ankizy ireo ary mikorotana ny sainy nampanantena ny fitondram-panjakana ireo ankizy ireo hoentina aty andafy, fa tsy nisy zany zavatra zany tompoko. Zay indrindra ny antony nahatonga anay hoe ary za sy teny randrena sodiny aiko raha za aloha no sy nateny tsy voasambany nitondra ny ankizy, nitondra olona marary nanampy ampanetsetena moa no itenenana zany zavatra zany, fa terenareo hamaly androany, terenareo hiteny androany, niezaka aho tsy hiteny zavatra maro ka amin'ny anarana mangarahara no nanovako an'ity vidéo ty androany hoe iresahako amitsika vahoaka momba an'ireo ankizy ireo izany. Tsy voasambany izy aho zaho sy teny no nitondra nanampy ampanetsetena zany olona marary. Profony zany Erika Foihehy de ny tenako zao mihitsy ny fianakaviako anisan'ny nanampy nitondra anazy tany Inde. Fa ity raha ty kosa aloha aoka fatatsika vahoaka malagasy variana izahay ary gaga mihitsy, fa vao nanomboka ny teny an'io izahay de fefa nandeha ny resaka teto Maurice, alefa aiza reo zazareo, iza nareo, variana atao anatin'izay zavatra, niezaka tsy niteny, nalefa tany amin'ny hôpitaly tsika reo zaza reo, nisy an'ireo zaza reo, de disonareo fitondram-panjakana ndray nomenareo document reo zaza reo. Mila baiko avy ana ministre ino hoe tsy nitady lagy tam'izany ny tenako, tsy nitady problème tao anatin'izany zavatra zany. Fa niezaka aho nanao izay hitondrana an'ireo ankizy ireo aty manino moa zany aty Maurice, ka lazaina fa sy teny randrena soneko tsy anara-dalàna jamais, fa azavaiko aminareo terenareo makony aho de tsy maintsy hiteny androany, de ialako tsiny aloha fa mbola tsy hiteny zavatra maro fa hiteny aty zavatra anakay, tena ialako tsiny aminao ingay Rajoela, fa nareo moa manery ahy dia tsy maintsy hiteny koa zaho ao anatin'ny zavatra hitondra fanazavana araka nambarako teo sahira mihitsy ny fitondram-pandrakana, sahira mihitsy hatramin'ny inona moa maso votsika mbola tsy tonga aty le zaza, fa sahirany zareo nikoropaka daholo, natao daholo ny zavatra rehetra, ary fefa nambarako teo tsy nandesinareo taty tojo raha tsy nisy an'iny fanambarako iny, ary raha tadidinareo za sy teny tena tsy niteny mihitsy, tsy niteny, ary maro raha tsy netin'iny hoe mety tsy hoetiny sy teny reo ankizy reo, tsy niteny atao anatin'izay zavatra zay. Ka eto manambara amitsika zany rehefa tonga teto niainga tany Madagasikara izahay, tena nandeha tsara ny zavatra rehetra, rehefa tonga teto amizay zaho akory ny agagako, fa tsaboina amin'io klinika anankiray io zany ny havany ngay Rajoely misy hospitalisé ao, itojo koa fefa ao, de tsy maintsy nanapa-kevitra
aleo rapitso zao vo andeha any andinika tsara aloha za satria manana contact direct am'ty klinika ty koa ary misy havany ingay raduel havana akaiky tsy mampanino moa mitena za mamany hospitalisé ao anahira aho raha ty de nieritreritra aho tao anaty nandritra niny alina iny hoe inona ny tokony hatao nanapa-kevitra am'izay hoe andeha hitady klinika hafa satria aza dinona tady nanomboka teo sahirana ny fitondrana mitady gauche droite telefony inona be de be mbola sy fotoana hitantarako an'izany ho azao mandrasa tsara ianao angay raduel fa ho tonga hitantaratsika zavatra rehetra fa tsy haiko hoe inona tena zavatra manahirana anao manahirana ny fitondram-panjakana andreo zazareo raha tsabony tsy fantatro inona zavatra manahirana antsika rehetra ao anatin'izay zavatra zay tsika miteny zao ambarako amitsika ambarako fatapoko ho fatapirenena anatin'ny klinika reo zazareo ary mahafantatra an'izany ny autorité eto mahafantatra an'izany ny autorité eto ary sikerany Madagasikara tsisy trosa zany ny pays dôle zay service nataony pays dôle ny service nataony sikerany Madagasikara ao kokoa zay zavatra zay hazava ka ambarako hospitalisé reo zazareo anatin'ny klinika anisan'izay tena tsara eto Maurice fa tsy anomezana tsiny akosa aloha hoe atria aza dino na tiana na tsy tiana filopirenena mametraka fianakaviana ao anatin'ny hôpitaly anankiray zany tsy maintsy en contact direct amin'ny mpitantany eo de mba hialako am'izay zavatsy zay re tompoko atria sahiranao anatin'io zavatra io satria aza dinotsika zavatra anankiroa andehanan'ireto zaza reto aty voalohany hoe ivavahana moa mba tsisy ninina zareo hiassurena ny zareo hiassurena an'ireo ankizy reo hoe sitrana tanteraka izy tsisy olana ary hampiasaina ny appareil rehetra zay tsy ananany malagasy matoa filopirenena mandefa ny havana ty misy tsy atokisan'ny filopirenena zany ny fitsabonana ka zay koa re tompoky nitondrakan'ireo zazareo aty hoe fa tsy atokisana ny any na vitany vitany izy isaoranazy fa misy zavatra mety mbola tsy vitany de zay nitondrana azy taty io zany mba hiassurena azy io ary fa tena salama tsara ianareo reto ny suivi reto ny dossier nareo ary manomboky mba hanana dossier reo ankizy reo zay ny zavatra anaka tena lehibe indrindra mba satria reo ankizy reo koa mba te hafantatra izy ny teny tampoko ny fianakaviany mba te inona marina na hafaty an'zareo raha hitany zareo aty zany zay zavatra zay ka raha ohatra ka mbola zavatra misy tanany ingay raduel za tsy mitera tsy matoky an'le klinika non tsy sanatry vavalady le tiany mihitsy ny resaky fa ty raha ty betsaka loatra zavatra tsy fantatra ao anatiny de zay re tompoko fanazavana hoentiko amitsika vahoaka malagasy hospitalisé reo ankizy reo tsika miteny zao ary tena jerena tena lalina be mihitsy ao anatiny fa sika ara-tana Madagasikara fa peko daholo zay ary eto mbola manamafy hoe tsy resaka politika izy ty fa resaka fanavotanaina matoa miteny hoe ataova aloha efatra ataonay de ataova anankitelo nanao anankiray anao nanao efatra izay mbola misy zaza roa ao ary tsy hampiasa dossier ny sikera koa raha hitondran'ireo ankizy reo aty indray satria mazava ho azy misy kliniky mikarakara azy amitsika miteny zao ka tsy mialatsiny miala fondro fa responsabilitéko ngeza be io zavatra io responsabilitéko ngeza be ka ny raisiko zay teo anaty any fianakaviana reo ankizy reo tsy zano tsy zano hirisika amy zavatra ohatran'izany ka ara-dalàna tsara fipetsarany eto hospitalisé reo ankizy reo voapeko sika ara-tany Madagasikara tamin'ny service zay nataony tsisy olana zany rehetra zany fa aza terenareo aloha zao hiteny zavatra mbola tsy tokony tenenina androany aza terenareo zao hiteny zavatra mbola tsy tenenina androany fa tsabona tsara reo ankizy reo aty ary fa mananeritreritra izahay
ny hijery zay mbola tsy ataonareo koa. De misaotra tompoko lahy makasitraka tompo fa